manomboka rapitso dia avoaka ny vatsim-pianaran'ny mpianatra miaraka amin'ny fampitaovana. Torak'izany ihany koa ny karaman'ny mpandrarà ao anivon'ny oniversite. Io ny tapaka taorian'ny dinikasa izay niarahana tamin'ny présidensan'ny oniversite, ny sekretera jeneraly ny fiadidiany tetezamita, ny ministeran'ny vola sy ny teti-bola ary ny ministeran'ny fampianarana ambony, araka nambaran'Andriamatoa Andriatsimahavanty Abel, filohan'ny oniversite Antananarivo io arivo io teny Ankatso. Tsy mety zao savorivory efa maharitraritra izao ary indrindra verimbenina matetika dia atao anatin'izay contexte ray manontolo zay zany dia tapaka ny tsoaraina atao ny fivoriana dia alefa ny fitorana fivodia ny vola ahafahana mandohan'le bourse ray volana sy ny équipement ho an'ny mpianatra ary manarakarak'izay dia tonga ihany keo anatin'ny compte-ny agent comptable université androany ny karaman'ny PAT tamin'ity volana octobre itika. Raha ohatra zany ka ny fandaminana raha teo ary zay mbona mahita anay ato amin'ny fitantaran'ny université na dia efa somary maizimaizy na raha androany dia mandamy masa zany zay mba ahafahana mandoha ny bourse ny mpianatra manomboka rapitso. Tsorona aminareo fa efa ela nangatana ty zavatra ty fa ny zava-dehibe moa zany dia tonga any le izy tsorona aminareo ihany koa fa mbona betsaka ny problema sy olana ety amin'ny université kanefa araka ny dinikasa natao ny tsimaraina re zareo tao amin'ny fitondrana foibe dia fa vonina mihitsy ny anokana fotoana mihitsy ahafahana midinika sy mandinika an'ireo olana marobe mintsady ety amin'ny université. Mikasika ny fahatarana ny fandoavana kosa dia nilaza ity tompon'andraikitra ity fa mbola mandalo ambaratonga mony ny teti-bola vao tonga ny anivon'ny université. Nanamafy ihany koa Andriamatoa Andriatsimahavanty Abel fa mbola mila miroso amin'ny aménagement budgétaire ny fitondram-panjakana mahefa vao afaka aloha avokoa ny ambom-bava rehetra. Notontosaina androany ny fihaonana teo amin'ireo mpianatra sy ny tompon'andraikitra ny anivon'ny fitondrana mahakasika indrindra ny olana izay mahazo ireo mpianatra amin'izao fotoana izao. Nambaran'ireo mpianatra arak'izany fa afa-po tamin'ny fihaonana izy ireo ary manantena kosa ny hitazonan'ireo mpitondra ny teny nomeniny amin'ny famahana ny olana mahazo ireo mpianatra eny amin'ny anjerimanontolo. Ireo solotenan'ny mpianatra ao amin'ny lalam-piofanana miisa enina ny tonga teny Ambohitsirohitra nihaona tamin'ireo tompon'andraikitra ny tamin'ny androany. Ny zavatra ny fampiresana atao zany dia mahakasika an'ilay mpianatra na ny metoko zany izy ireo hoe fa tsisy mpianatra hoe gadragadra zany tsony manomboka eto ary tena hoe saorana azy eo zany fandraisana andraikitra vantana amin'ny fanampiana mpianatra zany. Fa roa manarak'izay na ny metoko izy eo tamin'ny 24 heures satria mbola iresaka ry zareo amin'ny tompon'andraikitra eny amin'ny université hoe na ny metoko zareo tamin'ny 24 heures voava le bourse fa ny zavatra somary nampahalelanay mpianatra atao zany dia hoe nisy conseil des ministres tamin'ny alarobia dia na ny metoka na ny mebaiko sy président ny transition zany hoe vahao androany io olana io nefa atreto zany ny tompon'andraikitra tokony namahan'le olana zay zany mbola tsy nahinona feo ka hoe mampalahelo zany le fomba fiasa raha ataontsika ohatran'izay zany satria napetraka aminao le andraikitra dia tokony raisinao zany le andraikitra rehefa tsy zay zany tokony hoe mieritreritra zany tsika ao anatin'izy ka hoe zahay fa olon-dehibe ny nandray anay olona manana compétence amin'le famahana an'le olana zany fa dia hoe isoranay be da be zany izy ireo fa hoe somary navelombolo le fampiresana tato amin'ny fitedian'ny tetezamita. Na dia nisy aza ny dian'ireo solotenany mpitarika ny mpianatra teny Ambohitsirohitra dia mbola nisy kosa ireo andiana mpianatra izay mbola nanohy ny fitokonany teny Ankatso. Tsy nisy ny naratra na ny voasambotra saingy naparitaka ireo ankizy ny vorivory tamin'ny alalan'ny bomba mandady sy dranomaso ireo mpitandro ny filaminana. Anisan'ny natao vetin-dresaka nandritry ny fihaonana androany ihany koa ny mahakasika ireo mpianatra izay nitazonina amponja. Nahavelom-bolo ireo solotenan'ny mpianatra ny resaka satria nambaran'ireo tompon'andraikitra ao amin'ny fitondrana fa tsy misy mpianatra azo tazonina amponja. Antenena arak'izany hoy izy ireo fa hitazona ny teny nomeny ny fitondrana ka hivoaka tsy ho ela ny fangatahan'ireo mpianatra.
Nahazo fahafahana vonjomaika ireo mpianatra miisa valo izay niditra amponja vonjomaika atao aorian'ny fifandonana teo amin'ny mpianatra sy ny mpitandro ny filaminana teny amin'ny Université Antananarivo ny herinandro lasa teo. Tsy nisy ny didy izay navoaka ny fitsarana tamin'ity vao amoaka ny fanapakevitra ny fitsarana raha ny zava-nisy androany teny Anosy dia feno ny efitrano fahenina nanaterahana ny fitsarana ireo mpianatra valo mirahalahy, mpianatra, olon-tsotra ary mpitarika sindika maromaro no tazana teny an-toerana. Fa niratsirana mpitandro ny filaminana fa ny manafananan'olona ary fanaovana herisetra no eloka anenjehana ireto mpianatra ireto. Ny alohan'ny fitsarana dia nilaza tamin'ny mpanao gazety ny mpisolo vava ireo mpianatra ny maître Willy Razafinjatovo fa tsy meloka ireo mpianatra valo mirahalahy arovany. Tsy meloko ireo olona ireo satria ndrisy provocation na tonga zao zavatra aseho zao fa tsy hoe avy aminy le zavatra ka noho zay provocation zay misy ny excuse de provocation mety tsy hoe applicable amty fa hoentinay satria dans une société dans firenena anankiray hoe firenena mandroso dia tsy maintsy misy le milieu social misy an'le olona tsy hoe ahinona zavatra hoe iarahamonina. Taoriana ny fiona tamin'ny filohan'ny tetezamita Andry Rajoely io atoandro io dia tonga teny amin'ny lapan'ny fitsarana Anosy Ankio ireo solotena ny mpianatra avy eo amin'ny université. Tany mantsy dia hoe tsy maintsy mivoaka androany io zany dia rahanay aty moa zany dia zay marina dia sa tsy marina dia raha vao nao interview indrondray zay raha ohatra hoe tsy mivoaka tampoka na sanatria na hoe mivoaka tanteraka ve le fifampitresana sa tsy tanteraka le izy dia dia mitondra mpianatra zay miakatra eny ambotsy roatra satria zay androany solotena fotsiny nanao sy tinina niakatra teny tonga dia nray sy ny SCP moa zay sy ny DCP misy mamiratovy dia zareo moa nametraka hoe tsisy mpianatra migadra ntsony manomboka eto dia ho marinay zay androany hoe izy nitasina ny teny sy izy tsy nitasina ny teny dia resaka boursa 24 heures va zay zany ny information azo atao fa ny zavatra sy marina palailanay fotsiny dia hoe efa nanome baiko ny mpiasa teny tamin'ny lardi tamin'le conseil des ministres dia hoe régleo io boursa io nefa magaka tompony andraikitra mahakasika ny sy zavatra zay rehetrarehetra zany tsisy réaction nataony zany fa hoe zay dia anisan'le asan'ny akaranay teny dia zay nanisan'ny nandraisan'ny tao amin'ny fedediny tetezamita andraikitra leo raisin'ny zareo an-tanana le zany mba manale izy ainge soranany zareo moa zay présidence izy ny responsable fokoa zavatra rehetrarehetra misy eto lainga ao ny baiko amidina any amin'ny mpiara-miasa aminazy zany. Milaza ireo mpianatra fa andrasan'izy ireo ny fanatanterahana ny fampanantenana nataony teo anivon'ny fiadidinan'ny tetezamita amin'ny anefanany vatsim-pianaran'izy ireo izay voalaza ho tanterahana amin'ny herinandro ity. Andrasan'ny mpianatra ihany koa ny didy avoaka ny fitsarana ny alatsinainy ho avy izao ary miankina amin'ireo ny ho toy ny hetsika manaraka. Anakato baravarana daholo indray ireo banky rehetra raha pitso maraina hatramin'ny 12 ho fanehoana firaisan-kina no ny fanafiana ny Access Bank Madagascar teny Andraharo ny 13 oktobra teo araka ny fanambaran'ny APB na ny Association Professionnelle des Banques. Tao anatin'ny taona vidividy zay dia valo ny isan'ireo banky nisy nanafika ka 4 tamin'izy ireo dia tamin'ity taona ity raha ny fanamariana noentin'ny Jacques Dillet tale général'ny BOA izay filohan'ny APB ankehitriny. Ny farany raha tsy aivina dia ilainy tranga ny alarbilasa tao amin'ny Access Bank Andraharo izay nahaverezana vola mitetina 320 tapitrisa ariary. Miteraka tsy filaminan-tsaina lava ho an'ireo mpiasan'ny banky sy ireo tobo-bola ny tsy fandriampahalemana sy ny fanafiana mitambasy. Androany dia nahitana filarana avokoa ireo banky rehetra. Tao ny nakavola tao aorian'ny faran'ny herinandro lavalava izay nifanojo tamin'ny faran'ny volana ary tao ireo efa nahalala fa ikatona mandritry ny adiny 3 ny banky raha pitso. Le olona zany dia hoe midandray ny banky raha pitso amin'ny resaka grefy dia alohan'izareo zany tonga aloha makavola tsy haiko hoe 11 raha zany vao mivonday ny banky raha pitso zany ny pitso. Ahoana moa zany? Tsy dia misy ambara loatra fa hatramin'ny 12 tsy dia misy ambara loatra fa tena tsy misy ambadika politika velively ny etika izay atao
raha ny fanazavana ny oetiny tale général levitry ny BOA. Antso no ataon'izy ireo amin'ny manam-pahefana rehetra mba andray andraikitra ho fitandronan'ny fandriampahalemana hiaro ny fananan'olona sy ny ain'olona ahafahan'izy ireo anao ny asany ampitoniana. Efa nanatanteraka etika fanairana toy izao ihany koa ny APB tao aorian'ny fanafiana teny amin'ny BOA Sabotsina Mehana ny volana septambra lasa teo. Rehefa niatona andritra ny andro vitsivitsy ny asan'ny mpandra rano fonja dia niverina amin'ny laoniny indray raha ny fanazavana hita tao amin'ny lapan'ny fitsarana nosy androany dia nitatitra ireo voapangana ireo voasazon'ny fitsarana ny mpandra rano fonja araka ny fampitambavao avy amin'ny sendika ny mpandra rano ireo manomboka omaly dia azo atao ny mamangy ireo voafonja mamita sazy inivony fonja samihafa manerina ny Madagasikara. Raha izay nanirina ny lasa teo dia nisy ny fiantonana ny asan'izy ireo no ny sinina manizy izy ireo izay enotazomin'ny zandarmaria taoriana ny rahatentsiadana izay nitranga ny alarobia 1 oktobra teo. Ny mpandra rano fonja izay nahafahan'ny fitsarana ny asabotsy lasa teo ihany koa antony izay nandraisan'izy ireo indray ny andraikiny sy ny verenana amperinasa indray nanomboka omaly. Nangataka fionana tamin'ny ministry ny fitaterana ny fikambanana mpiaro-ny zon'ny mpanjifa mbola tsy totosa moa izay fionana izay tamin'ny androany ary nambaran'izy ireo fa farafahatarany amin'ny alarobia izao izy ireo no horaisiny eveny amin'ny niveau ministera. Anisan'ny fangatahan'ireo mpiaro-ny zon'ny mpanjifa arak'izany ny tokony hitazonana ny sarandalana ho 300 ariary. Io zany ihany zavatra tsotra ny angatanay. Ny janonana sarandalana aloha 300 ariary. Tsy maintsy mandray fepetra zany ny fanjakana inona no ataony hitazomana io sarandalana 300 ariary io. Sorona aloha izay manao 300 ariary ary tenenina koa izay manao 400 ariary fa ampidino io avereno amin'ny teo. Na izany na tsy izany nefany tsy maintsy atao koa ny fampahafantarana ny olona ny andraikitry ny société civile rehefa misy zavatra ohatr'izao. Atraiza dia manao ny interpellation fanjakana. Ka ao anaovana interpellation fanjakana zay zao raha ohatra ka tsy mihaino anay izy dia tonga ny amin'ilay dingany amin'izay amin'ilay action citoyenne non violente. Fa alohany atongavany amin'izay tsy maintsy misy ambaratonga aloha dingana atao vao manao an'izay zavatra izay. Tsy ny mpitatitra rehetra moa amin'izao fotoana izao no mampiatra ny sarandalana ho 400 ariary fa mbola misy ireo mitazona izany ho 300 ariary. Isan'izany ny zotra 150 izay mampitoy ny akadom-bahoaka sy ny eny amin'ny 17 hektara. Aloha dia mbola sarandalana tokana ihany 300 any. Tsy mampiakatra izay akadom-bahoaka nosokina amin'ny safiafiloanda fa mamba sosantsika. Misy tapadalana? Tsisy, misy tsisy tsisy mihitsy. Tonga dia mialeto makeo amin'ny labasy kely. Nangatahan'ireo mpiaro-ny zon'ny mpanjifa vahaolana mialohan'ny zoma izao ny olana manjady amin'ireo mpanjifa mahakasika ny fiakaran'ny sarandalana. Ary raha tsy misy izany dia hisy ny hetsika fampanenoana laklosy izay ho tanterahan'izy ireo ny asabotsy izao. Nandroso ny sosokevitra amin'ireo fepetra tokony apetraka amin'ny fisafidianana ireo mpikambana vaovao ao anatin'ny filakevitra ny fampihavanana malagasy ny komity mpanara-masony Sorodalana. Nosoritanyity rafitra ity ary fa tsy mijanona amin'ny komity manomana ny fifidianana izay mpikambana ao amin'ny FFM ny fisafidianana izay mpikambana ao anatin'ity FFM ity fa iarahany iray aman-dreny mijoro ny finoana ary ny kinoska. No maren'izy ireo ihany koa fa tokony hisy ny fanaovana fanadihadiana manokana izay tanterahany ny nivon'ny fokotany ny momba ny fitondrantenan'izay mpikambana ao anatin'ny filakevitry ny fampihavanana malagasy. Takina ihany koa ny bulletin numéro 2 izay avy ao amin'ny fitsarana ahafantarana raha toka efanisazana tsi ny kandida ho mpikambana. Ankoatray dia nisy ihany koa ny toromarika izay nomen'ny komity mpanara-masony fanatanterahana Sorodalana amin'ny gouvernemanta. CIC dia mahita fa raha ny lalàna 2012-10 dia voatandrina tsara ny zavatra takin'izany tamin'ny asan'ireo entité telo ireo. Na izany aza nefa nisy any izay no heverinay no ny fahatereny fotoana nomena azy sy ny fanampiny fiantohana ny asa ny budget kely de kely ary amin'ny fotoana fara tsy ampy ny fotoana. Tsy maintsy noazakazana ny asa natao. Noho izany dia misy any ireo tepoka iverina hoe mampisalasala izay nanaovanay recommandation. Ia misy zany ny recommandation natao ho an'ny ireo entité telo dia ny ray aman-dreny mijoro, ny kinoska ary ny finoana.
dia isany reto recommandation 5 ny anankiray aminy olohandrina dia ny hoe misy fisalasalana lazaina ny hoe sao dia nafangarony ny mpanao fifidianana ny comité de sélection zany sao nafangarony ny hoe ny incompatibilité amin'ny inéligibilité dia eo zany manao recommandation zay hoe jereo daoly ireo olona zay voakasiky ny article 10 amin'ny lalàna 2012 io dia ataovy zay fijereny zay raha misy zany dia ahitsy raha misy. Mikasika ny fanatanterahana sordalana izay dia nilaza ny teo anivon'ny komity fa efa eo ampijerena lesoka rehetra izy ireo ary iso izy ireo hoatsoatsy ny fionana izay tanterahany komity manaramaso ny fanatanterahana sordalana amin'ireo tompona ndraikitra sy ny tomponantoka amin'ny fanatotosana sordalana ivoahana amin'ny krizy. Mbola mitoy ny asa izay tanterahany mpanisa mpifidy raha ny zava-nisy eto amin'ny fokotany Andavamamba-Anjesika voalohany amin'ny ankapobeny dia mpifidy 920 isan'andro izany hoe 220 isaky ny mpanisa mpifidy no voasoratra ao amin'ny kariny fanisana mpifidy noho ny eto amin'ny fokotany Andavamamba-Anjesika voalohany beponina araka ny fanazavana dia mbola ny 520 ny asa fanisana mpifidy ihany no vita eto amin'ny fokotany ity ary miditra amin'ny dingana fanaovana fanamarihana ny mpidy voasoratra anarana na ireo izay mbola tsy nahafeno taratasy fanisana mpifidy ny tompona ndraikitra. Fokotany Andavamamba-Anjesika voalohany dia ny asa rehetra zany zao dia efa vita daholo izany hoe 85% ny fanaovana ny listim-pifidianana ny efa vita fa ny fanamafisana sisa ny hoe misy toerana hoe mbola tsy nahavita sy ny verification an'izay zavatra izay sisa no ataony mpanisa mpifidy eto aminay. Dia ny tokony ataon'ilay olona mbola tsy tafiditra anaty listim-pifidianana zany dia manantona ny aty amin'ny fokotany dia ny aty amin'ny fokotany indray no mandray an'ilay anarana. Mandeha foana na dia efa tapitra ny fanisan'ny senitany anara-mifidy dia mbola mandray an'ilay izy mifokotany. Voasikajy ao anatin'ny toerana be olona ny fokotany Andavamamba-Anjesika voalohany manodidina ny 7,000 ny mponina eto ary toa mombanana ho 9,000 ny mpifidy raha toka 3 ny mpanisa mpifidy miandraikitra ny vakim-paritra 3 ao anatin'ny fokotany. No mariana ny venivon'ny fokotany inko fa oriana ny hetsika fanisana mpifidy dia mbola azon'ny mponina izay mbola voasoratra anarana ao amin'ny listim-pifidianana ny manantona ny fokotany ahafahany izy ireo manefa ny adidy amin'ny fifidianana izay voalaza fa tanterahana amin'ny 13 no tanterahana androany toloakanjo tetsy amin'ny lapam-panjakana Itsimbazaza ny fionana teo ampikambana ao anivon'ny kongresy ny tetezamita sy ny governemanta nandritra ny fivoriana azo otrihany rehetra. Fantatra nandritra ny fotoana izay nitarian'Andriamatoa Rakoto Vilmamy filohan'ity androm-panjakana ity fa fanontaniana misy 720 no napetraka ireo vondrona parlementera misy 13 ny iray kosa tsy nahatonga fanontaniana. Plasy tokovavy mitondray ny fivoriantsika fa miaraba isika rehetra tonga manatrika izao fotoana androany alatsinainy tolakandro zao. Tolorany raba toy izany ihany koa Andriamatoa Prime Ministre lehibe ny gouvernemanta sy ireo ministra prime ministre lefitra zafady sy ireo ministra izay miaraka manonsona Andriamatoa Prime Ministre ireo. Ny fandaharam-potoanantsika izao alatsinainy tolakandro 10 novambra 2024 izao dia fivoriam-be ametrahana fanontaniana amin'ny gouvernemanta ary amaliny izy ireo izany fanontaniana izany. Koa engaviana Andriamatoa foa lefitra avy amin'ny faritany Mahajanga amaty ny 240 andarana faharoa sy ny 240 andarana voalohany ao amin'ny lalam-panomena mikasika izao fivoriana izao. Any no antony izao fivoriantsika izao. Izao fotoana izao moa dia voafeny 7 amin'ny 100 ao anatin'ny fitsirika anaty ny feny kongresy tetezamita momba ny indray mandeha isam-bolana ametrahany membre ao kongresy tetezamita fanontaniana ary amaliny ny gouvernemanta izany. Ny Prime Ministre Berzika Zaomera kosa no nitarika ny mpikambana ao anivon'ny gouvernemanta no resahana nandritry ny fotoana ireo olana lehibe hatrehan'ny gouvernemanta amin'izao fotoana zao. Malalaka isika eto Madagasikara, malalaka ny fitondrana amin'ny tetezamita
ka afaka maneho ny heviny tsirairay afaka mametraka fanontaniana malalaka ianareo ato amin'ny CP ka ao anatin'izany dia hiezaka zahay anome valim-panontaniana koa ampalalahana arak'izay azonay atao. Tsy nanatrika ty fotoam-pivoriany ty kosa ny ministra misa telo dia ny ministry ny fahasalamana, ny fampianarana ambony ary ny fampianarana teknika sy fampiofanana arak'asa no ny iraka ny tanteran'izy ireo any ivelany. Ny faritany ny Tomasina teo aloha ahitana ny faritra Antsinanana, Analanjorofo ary Aloatra Mangoro no nanomboa ny antoko ampelamanao politika na ny AMP ny kongresy partany ka nitanterahany ny asabotsy telo sy alahady 4 novambra lasa teo zany. Maneho ny fametrahan'ireo ratsa mangeka manerana ny faritra Roamborapolo eto Madagasikara ny antoko amin'izao fotoan'izao. Arak'izany dia miopana feno tamin'ny fampahafantarana ny antoko ny fototra ijoroany lahatendra matofoloan'ny AMP tamin'ny ty kongresy ity. Nisongadana ary famivony miraleta sy fandraisana anjara vehivavy amin'ny fitantanana sy fanapahan-kevitra momba ny firenena ny antoko. Ho azy mifameno tanteraka ny lasy ny vavy eo amin'ny lafiny fandraisana andraikitra sy fampandrosoana ny firenena. Zao nefa ny zavatra hita. I vehivavy io koa karaha lilahy mbo tia tanindrazana. Io vehivavy io koa karaha lilahy manana traikefa, manana aizatra, manana finiavana ahafahany manompo ny tanindrazana. Porofo mitongo mitehaka amintsika zao, porofo mitohaka amin'ny tenda, fa raha amin'izao fotoan'izao jerevantsika ny tenako moa zany ny filohan'ny be ny tanàna vehivavy manirana amin'ny Madagasikara filom-boninahitra dia zara raha misy telo isan-jato ny be ny tanàna vehivavy manirana amin'ny Madagasikara. Inona ary zany nampatonga an'le hoe natao ampela manao politika ny anarany dia mety an-tanonareo hoe tsy misy lehilahy moa zany ao anatin'le ampela manao politika satria le anarana hoe ampela manao politika dia ho aza vaiko eto ny antony naninona natao hoe ampela manao politika. Tamin'ny etom-boany izay madame Zolimène Tokaiko moa zany anisan'ny mpanorona ny antoko tamin'izany fotoan'izany 2 vehivavy zay tamin'izany. Vehivavy na tsiaro hoe zay mba hita hitondra ny anjaranay amin'ity tany sy fanjakana ity kanefa zay karaha ilikiliky. Ho an'ny AMP ny firosoana fifidianana ihany no an'lala tokany vao Madagasikara amin'ny krizy izay lalovany amin'izao fotoan'izao. Ny fifidianana izay ho azy dia tokony hitondra amin'ny valim-pifidianana marina sy azo antoka ary ekeny rehetra ary indrindra hanampy an'i Madagasikara hiala amin'ny fiverimberenan'ny krizy. Isan'ny sosokevitra narosiny mpizaika tamin'ity kongresy ity moa ny tokony Rotsandramatoa Brigitte Rasamuelina amin'ny fifidianana filoham-pirenena amin'ny taona 2012. Raha nanontaniana mahakasika izany tena dia nanambara fa ny fehi-kevitry ny kongresy nasionaly no hamaritra izany. Kongresy everina tanterahana atsoatsy rehefa vita ny kongresy paritra tanterahana amin'ireo faritany 4 teo aloha. Nankalazaina omaly ny fitsingerenan'ny taona filoham-pamorona ny atoko Arema sady filoham-pirenena teo aloha Andriamatoa Ratsiraka Didier. Ny fampitona tetsy amin'ny hifoiben'ny Arema Etsenosy-Zato arak'izany ireo Pombazy ilanonana noho ny fahatratrarana ny fahaenina amin'ny 70 taona nahaterahan'Andriamatoa Didier Ratsiraka. Fandresaka mivantana tamin'ireo Pombazy ihany koa ity filoham-pirenena teo aloha ity. Fantatra nandritra ny fotoana fa ody Andriamatoa Ratsiraka Didier rehefa misy trano ivatanana. Na maintso toy ny charbon, na fotsy toy ny lamba mia, io fa tsy an'la. Na maintso toy ny charbon, na mena toy ny voatabia, amin'ny Arema io fa tsy an'la. Zay no elona ry havana masakaiza fa manina nareo zahay efa te ody any tanindrazana. Nangataka trano
solony faravohitra zay nalainy sasany tamin'ny roa amby sivifolo sy roa arivo hatram'izao mbola tsy azo am'tam'izany na de fa nampanentenaina azy tsy very toky nefa mitena ka zany fa satria mananareo zahay ngomana reo zahay dia mitady hevitra mitady lalana mba hiverena anaingana any an-tanindrazana izao ny hevitra mba hitanay menakavy atao bebaka atao antoka mitsaha mipetrahanay aty Paris indramboly zahay azahoana vola hiverenana any Madagasikara mba hafahana miara misalahy aminareo manao saina miara mandinika soroka miara milava tanana miara mibata hitady vahaolana tazao krizy mampitenimona ny sirenentsika izao. Mikasika ny toetra ara-politika dia nilaza kosa ny Antoko Arema fa tsy mahavaolana ny tonjotra fa ny fionana tampony no anika vahaolana tokana ary tokony hirosoana mialohan'ny nanatanterahana ny fifidianana. Ireo zany manapa-kevitra zay ary zany lazakitero hoe tsy fanapa-kevitra amin'izany no arahany rehetra fa tsisy hoe nity andeha no nity ndeha no zavatra zao fa zay fanapa-kevitra amin'izany no arahany rehetra ary ekeny rehetra. Iny dia andray anjara ve ny movansaratsira ka raha ohatra ka zay no fanapa-kevitra iny. Zany hoe condition apetraka reo zany conférence sommet io amin'ny fandraisana anjaranareo amin'ny fifidiana. Zay efa niteny ary efa nambarako foana ny hoe tsy tanjony mihitsy ny izy amin'ny fifidiana zany fa ny fifidiana tsy azo azokazahana koa ny fanatanterahana azy tsy maintsy fifidianana aoriny ny fifampidinihana fifampiresana ary fifampihavanana da zavatra alohan'izay ny zavatra ataonao mbola korotana zao tsika rehetra samy mahita zavatra misy eto amin'ny tany sy firenena samy maretsika rehetra ao amin'ny anao manjery tsy anazava zany eto samy maretsika hoe azo tanterahana ve zany fifidiana zany azo atao ve zany fifidiana zany ohatra ozy ny conférence sommet ka misy conférence sommet ka ohatra conférence sommet atao zay fifidiana zay a zay ny tapaky ny besimaro ny fanapa-kevitra zany dia rahana manatanteraka. Nanamarika ty lanonana ity ny fandidinan'ny mofomamy fahatserovana ny fitsingerenan'ny taonany Amiral Didier Ratsiraka. Eny makasitraka makapelina atsika rehetra zay tsy raraka an-tany ny fehi-kevitra izay nivoaka nandritra ny fionamben'ny mpiasam-panjakana teny Ivato araka ny nambaran'ny misitry ny asam-panjakana ny asa ary ny lalàna sosialy Tabera Randriamanatsoa. Araka ny nambaran'ity minisitra ity dia efa eo am-panomanana ireo volavolan-dalàna samihafa momba ny fanatsarana ny asam-panjakana ny ministera tarihany ary ny talata 13 novambra ho avy izao no aroso eo anivon'ny filan-kevitry ny gouvernemanta ny volavolan-dalàna momba ny fantsina ny grille indiciaire ny fanampiana amin'ny hofatrano ny mpiasam-panjakana ary ny volavolan-dalàna momba ny voina amperinasa. Iny zavatra izy natao anaty pobely akory fa voalohany aloha ny resy ny fitondram-panjakana narano fitondram-panjakana akaiky misy matona danina vola 500 millions de FMG 100 millions d'ariary dia ny fitondram-panjakana zany tena izy erakaiky ny mahasoa ny fonctionnaire asika ary voalazako fezay moa isan'andro na mikabara izy na mikabara ny fonctionnaire asika malagasy dia miaina amin'ny oxygène. Io zany fonctionnaire tena farana ambany misy aty an'Afrika sy voakarakara satria ina ny antony ny texte rehetra amin'ny réagir amin'ny fien'ny fonctionnaire asika ty retard be sy miova fa tamin'ny 1960 66 dia sy mitombona sona amin'izao havanina andrena asika zao zany ka izay zany mahatonga ny fonctionnaire io zany manao grève asia mitaitaina ka mandeha miasa ka am'izao zany dia isorana zareo fonctionnaire nanapa-kevitra tamin'ny 7-8 teo zany nanao le résolution ka am'izao zany amin'ny talata zany amin'ny talata herin'ny rapiso dia efa alefanay amin'ny gouvernement egny zany ny grille indiciaire ny alignement de grille indiciaire zany zay ny volavolan-dalàna voalohany. Volavolan-dalàna faharoa dia
ny logement ny indemnité de logement satria ny indemnité de logement sika hoe 14 000 ariary am'izao fotoana zao aiza koa Tananarivo na mifaritrany ho 70 000 FMG ho trano ny fonctionnaire nefa ny mampalahelo misy sasan'ny fonctionnaire mandray indemnité 1,5 million, misy mandray indemnité 500 000 efa samy fonctionnaire. Donc io zany dia ho ataonay zany amin'ny herinandro koa zany miaraka daholo koa mivolavolan-dalàna momba ny grille indiciaire sy indemnité de logement ary ny accident de travail. Volavolan-dalàna telo hafa ao anatin'izany anko ny volavolan-dalàna momba ny etra alaina amin'ny mpiasam-panjakana sy ny momba ny fiatonana ny saran-dalana no atotry ny ministera ny asa-panjakana ny asa ary ny lalàna sosialy amin'ny filan-kevitry ny gouvernemanta ny herinandro 20 novambra. Everina hoy ny ministra fa vitaina hatramin'ny volana janoary 2024 ny fandiniana ireo volavolan-dalàna samihafa ireo. Akoatr'izay dia namafisy ny ministra Tabera Randriamanantsoa ihany koa fa ny fitondrana vaofidim-bahoaka no anatanteraka ny fanatsarana ny tombotsoan'ny mpiasam-panjakana ary anisan'ny ezaka tanterahan'ny gouvernemanta ny ampidirana ny fanatsarana ny tombotsoan'ireo mpiasa ireo ao anatin'ny teti-bolam-panjakana 2024. Mahatratra 520 sy 509 sy ray alina sy fito hetsy sy 100 tapitrisa ariary na 850 sy 700 sy 10 alina dolara amerikana ny teti-bidin'ity tohadrano vaovao eto amin'ny fokontany Ankararano commune Manalalondo district Anarivo Mamita City ka ny 700 ny famatsim-bola dia avy amin'ny tetikasa PSDR. Ahafahana manondraka velarantany hatrany amin'ny 20 hektara ity tohadrano ity ka ny fikambanana AEFTMA ao amin'ny fokontany Ankararano no hitantana azy. Fangatana fiovanivon'ireo tatsaha fikambanana FTMA izay eto Manalalondo. Ny antony moa zany dia noho ny tsy fahampiany rano amin'ny famokarana izay ataon'ny zareo dia izany hoe fa nanao ihany zareo barazy neti-paharazana zany fa ny olana zany isaky ny misy rano be zany dia lasa ny rano foana izy dia voatery manamboatra mandahatra an'ilay vatana zareo dia tsy tonombana zany ny fomba fahazahoana an'ilay rano hoentina amin'ilay fambolena. Ny tombony azon'ny tantsaha aloha zany dia eo amin'ilay resaka fambolena afaka manao fambolena indroa taona aloha zany zareo voalohany indrindra dia eo amin'ilay resaka rano koa zany tsy misy tsony le tsy fahampian-drano zany fa tena afaka manara-po tanteraka zany zareo amin'ilay vavidany zao dia ny velaran-tany izay volen'zareo zany mitombo avolohany koa zany izy amin'izao na eo avy 3 mihitsy satria raha 30 hektara teo zany no voatondraka tamin'ilay nataon'ny zareo teo aloha dia tafakatra any amin'ny 20 hektara ano any izy zany amin'izao. Afa-po tamin'ny fahavitany fotodrafitra sany tantsaha ao amin'ny commune. Mbola tsy nisy an'io barazy io tamin'ny mbola tsy nahavitany tompoko dia tena sahirana dia sahirana be mihitsy zahay satria misy eo amin'ny 730 nisanay mpikambana dia isan-kerinandro zay dia mifandimby foana makaty eo amin'ny 20 raha ohatra mandeha talata dia mandeha indray sabotsy 20 koa dia mifandamina ohatra zay foana andrefany tsy misy rano tanteraka ary vokatra inkoa dia tsy lavorary ary raha tokony apakatra taonina ray zao zay tamin'izany dia any amin'ny 900 kilao anoany no azonay zany nefany ny asanay tamin'izany dia asa tena goavana dia goavana raha ohatra ka maina ohatra zao ny andro tamin'izany dia tonga ety zay manamboatra nefa raha vao vitanay ny zavatra ataonay dia rava tanteraka tena tsy misy hojerena tsony mihitsy eo raha vao avy ny ora raha ohatra hoe ariva dia maraina ny andro tsy misy tsony eo amin'izao fotoana zao kosa tompoko tena mahatsiaro fiadanana be zay nataony reto tetikasa PSDR reto satria ny rano zao hatramin'ny navitany teo amin'ny 25 septambra teo eo ngambany izy io no vitandry zareo na teo eo mihitsy dia hatramin'izao tsika miteniteny zao
dia tena milamina ny trondro zao any any dia efa tena fa samy manana zay ao mahatratra 4 ny mponina eto ary maro ny anisa dia saika mivelona avokoa amin'ny fambolem-bary. Manalalonjo izay anisan'ny miantoka ny famatsim-bary eto an-drenivohitra raha ny vokatra azo amin'ireo zanaka tetika satoana ny PSDR fotsiny no asiteny dia mahatratra 700 taona isan-taona ny vokatra miakatra eto ary heverina fa ito avo roa eny izany taoriana ny fahafitana ny tohadrano eto Andombolava.